Mpifankatia indray botsy sy raviry teto. Raviry a, tena tiako andry. Zany ve de mandra-pahoviny? Mandra-pahafatiko e. Zany faly be amainao an'izany. Za koa nge tianao e. Afaka ray volana nefa tratran'ny raviry nampiaraka tamin'ny soa i botsy nyresaka izy ireo tao an-trano. Andray kosa ary botsy, mba tsy napozy kokoa ty toetranao. Ohatry, fa inona raviry? Ka ianao ary tratrako nampiaraka tamin'ny soa nefa ianao milaza fa ho tiana mandra-pahafatinao. Ay ve, chéri koa mikorapaka tsala amin'inona. Zany e tena niteny mihitsy hoe tianao mandra-pahafatiko fa tsy niteny anao hoe tsy ampirafy anao mandra-pahafatiko e. Resaka miaraka amin'ny botsy atao amin'ny Sky One Radio. Et la suite, c'est quoi, botsy? Botsy a, ianao manomboka izao aza mba miteniteny an'izany ianao firaisana ranofy eo masondreo zazy ireo. Fantany ane ny dikan'izany e. Mba farafaratsiny ianao mba miteny ohatra hoe i-connecta de efa mba samy mahafantatra. Ok raviry a. Noho ny tonga ny ariva. Zandre, dana say vao mi-connecta amin'ny mamany lafa en ligne hoe dada. De lasy ty zanany nakany amin'ny reniny. Aro raviry. Teneny dadanareo hoe tsisy mega hono neny hoe. De lasa le zaza nitatotra n'ilay resaka tany amin'ny botsy. Ay, tsy misy mega hoe izy. I-connecta ny ivelany raha izany. Eny raviry nefa nivaly tenin'ny botsy ka hoy izy. Ay, de ho hitanao tsara fa ho ataoko cyber ty trano ty manomboka rapitso. Mandigana tokoa nambaravarana eo nge ianao e. Resaka miaraka amin'ny botsy atao amin'ny Sky One Radio. Le botsy ty koa da masy kaiky.